Ny tokony hoe din'ny gouvernemanta dia ny risoriso, ny fanodikodonam-bola, ny bizina, ny aferafera maloto, ny fantrana amin'ny ankapobeny. Le fitondrana nefa zao raha izao rehetrarehetra zao voapirofo fa le fitondrana ny manao bizina, manao risoriso, manao afera, manao magoy, manao ary mapiditra fantrana ka mahavakivava ny Amerikanina hoe ny gouvernemanta ny tokony hitondra ampidioka ny vahoaka ny voka-tsoa zany demokrasia zany. Ny dikan'izany na manao risavonana dia zavatra goavana raha tena alalintsika ty fanambaran'ny Amerikanina ty, raha tena alalintsika ny fanambaran'ny société civile hoe ny mpitondra dia tsy mieno, ny manodidina ny mpitondra dia mampiditra ny firenena any amin'ny lalana tsy izy, zay ny teny enontsika teo. Raha tena jerena ny eo ambadiky le fanambaran'ny Amerikanina na manao risavonana dia tsotra. Nous exhortons fortement les citoyens à travailler pour renforcer la démocratie. Nous exhortons fortement les citoyens malgaches. Tena miantso amin'ny feo avo amin'ny fomba mahery vaika zay ny vahoaka malagasy ampanjaka ny demokrasia. Dikan'izany raha le fitondrana ny manao risoriso, raha te hiady amin'ny risoriso zany ny vahoaka malagasy na manao risavonana dia tokony hiady amin'ny fitondrana io zany. Zay ny dikany. Le fitondrana manao risoriso, manao détournement, manao bizina zany, raha te hiady amin'ny bizintsika, raha te hiady amin'ny afera maloto, raha te hiady amin'ny risoriso, raha te hiady amin'ny fantrana ny vahoaka malagasy, dia mazava ny fahavalo mpanao an'izany ny fitondrana. Ary eo no ambadiky le teny ataon'ny fanambarana Amerikanina miantso ny vahoaka malagasy, tena lasa nieritreritra fa ny dikan'izao fanambarana voakan'ny Amerikanina zao zany dia hoe ry vahoaka malagasy, miexhorte anareo mafy zay, miantso anareo mafy hiprotester paisiblement, mitenenina fa aza manankiangina tsony, protester paisiblement, asehoany hevitrareo tsisy tahotra fonja, s'exprimer sans peur de prison. Miedinareo amin'ny tsy maty manota, miantso ny vahoaka malagasy hiady amin'ny tsy maty manota. Aiza zao ny tsy maty manota? Any amin'ny fitondrana zany. Zany hoe ny dikan'izany tena malaza eritreritra na manao risavonana fa ambadiky ty antso ny Amerikanina ty zany tena antso amin'ny vahoaka malagasy mihitsy hoe ry vahoaka malagasy, toeriny tsy maty manota. Ry vahoaka malagasy, asehoany hevitrao fa aza matahotra prison. Ry vahoaka malagasy, mitarainy ianao ary apekaro ny feo anao amin'ny fitonina aza misy matahotra ninina. Zay ny dikan'lefa antso ataon'ny Amerikanina fa izay Amerikanina je tsy ao andamosiny zay fitondrana, tsy manaja an'izany demokrasia zany, tsy mamela ny vahoakany hiteny, mampitahotra ny vahoakany, tsy mahazo miteny fa mampitahotra fonja, mampitahotra hémorragie sy ny sisa. Fa dia ny dikan'izany zany dia zao ry vahoaka malagasy, zay tsy ao andamosiny zay mampiasa hémorragie fa ao andamosiny zay mitabataba, ao andamosiny zay mitrerona, ao andamosiny zay mitaraina tsy matahotra fonja, ao andamosiny zay mijoro hiady amin'ny tsy maty manota, ao andamosiny zay vahoaka mitaky an'izany redevabilité gouvernementale zany, ao andamosiny zay vahoaka mijoro hiady an'izany hoe vahoaka afaka midioka ny tombotsoa ara-toekarena sy ara-tsosialiny zany demokrasia zany. Zany hoe efa tena lasa lavitra zany zao na manamoritsavonana ny antso ataon'ny Amerikanina, tahaka n'ilay hoe efa lasa lavitra ny antso ataon'ny société civile, tahaka ny hoe efa lasa lavitra ny antso ataon'ny gazety rehetrarehetra, efa lasa lavitra ny antso ataon'ny vahoaka malagasy, ny vahoaka malagasy totra mifampiandry amin'izao fotoana zao. Fa mazava zany ty tenin'ny Amerikanina ty na manamoritsavonana hoe tsy ao andamosiny fitondrana manao magoy io zany zay, fa ao andamosiny zay mijoro anotra n'izany zavatra tsy rariny rehetra zany na manamoritsavonana. Ny zava-misy namana Pierre Holder ary izay no amaranantsika ny famakavakana amin'ny ity atoandro ity dia ny fahafantarana fa dia misy zavatra zava-doza mananontany ny firenena ao ambonimbony ao, na tiatsika na tsy tiatsika, ny fisian'ny mensonge au sommet de l'État, ny fisian'ny
ataontsika hoe corruption au sommet de l'État, ny fisinny no azavaintsika hoe illégalité inconstitutionnelle ny fanendrena premier ministre ny fananganana gouvernement zay nambarantsika tamin'ny heriny fa inconstitutionnel. Reny namana-pera Holder dia mitondra ny firenena ho any amin'ny ataontsika hoe fahalovana, mitondra ny firenena any amin'ny fahampitena ary voamia mahatonga ny antsana idanadana eo anelanelany vahoaka sy ny mpitondra. Zava-misy nefa namana-pera Holder fantatritsika fa ny dinamika politika misy eo amin'izao tontolo zao dia tsy afaka miato ny firenena, na misy dynamisme au sommet de l'État, na misy dynamika aty amin'ny vahoaka, na ireo zay natao anana zany andraikitra zany sahala amin'ny atsotsika hoe député, sahala amin'ny atsotsika hoe sénateur, sahala amin'ny atsotsika hoe panneau politique, atoko politique, sahala amin'ny atsotsika hoe société civile zay manomboka mietsika kely amin'izao fotoana zao fa tsy ampy. Ny zavatra tiatsika ambara zany de hoe rehefa manao an'izay fahampiteny firenena zay ny any ambony, rehefa manao an'izay fanalotona ny rivotra iainan'ny firenena zay ny any ambony, ny zavatra tsy maintsy iseho rehefa tsy mihetsika ny panneau politique, rehefa tsy mihetsika ny ireo zay nanana andraikitra nomenany zany toy ny solombavam-bahoaka, ny sénateur, na tiana na tsy tiana ny namana-pera Holder tsy maintsy menjera amin'ny vahoaka izay fandraisana andraikitra izay, ary zay no mahampitombona ny zavatra no azavain'ny Amerikanina tao anatin'izay taratasiny zay, satria na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy ny vahoaka no andray anjara, ary zay no nampidiran'ny Amerikanina hoe aza matahotra. Zay no nanazavatsika nandritra ny herinandro ny amin'ny hoe misy zavatra azo atao be dia be eo amin'izay fanairana mpitondra, tsy hoe fanaovana coup d'état fa fanairana mpitondra eo amin'ny fitenenana azy amin'ny zavatra tsy mety ataony ny fahampiteny ny firenena eo amin'izay toerana zay tsika amin'izao fotoana zao namana-pera Holder eo amin'izay fotoana zay, satria raha mitoy ny mafiatoka ny mpitondra, raha mitoy ny corruption any ambony any, raha mitoy ny laingalainga any ambony any, de na tiana na tsy tiana namana-pera Holder tsy maintsy hopotika ny firenena malagasy, tsy maintsy ho levona ny vahoaka malagasy namana-pera Holder. Tsy maintsy ho levona ny vahoaka malagasy raha izao zavatra miseho zao namana moro-tsavonana no mitohy. Ary zay fahampotehany ty fireneny ty zay no mahatonga an'izao fisehoniny rehetrarehetra iteny zao, miteny ny rehetrarehetra. Raha ny vahoaka malagasy de ny eny an-dalana, ny any tokantrano, ny any amin'ny resaka rehetra ifanaovana etsiroa de fa samy tofoka. Voatenintsika teo hoe indigné, consterné, zany hoe tafitohina ny rehetra. Ny vahoaka malagasy zany zao tafitohina, tola gaga, tena gaga amin'izao fisehon'ny zavatra zao. Fa tsy mijanona fa gagalina fa efa tezitra de tezitra, fa tsy mijanona eo amin'ny vahoaka malagasy tsotra, olo tsotra, fa any amin'ny société civile, ny antoko politika, ny any amin'ny gazety sy mifampalalam-baovao rehetrarehetra miray feo. Fotoana vitsy any namana moro-tsavonana ny tena ahitanan'izany hoe miray feo ny mpanao gazety rehetrarehetra zany. Tena hoe io de vakinao daoly ny gazety de mitovy daoly, ny akamarony samy tafitohina. Fa izao any amin'ny fianakaviam-pirenena no tafitohina, ary lasa tonga any amin'ny manao zavatra zay tsy de fahita loatra any amin'ny resaka diplomatika raha ohatran'ny eto amintsika zany hoe leny lazaintsika ty hoe ambadiky le fanambarana ataon'ny Amerikanina amin'ny fomba diplomatika. Rehefa fakafakainao de hita misy fiantsona ny vahoaka malagasy ijoro, iteny, itrotra, tsy ananatahotra, tsisy tahotra prison, tsisy tahotra fonja, fa iady amin'ireo zay miseho azo tsy maty manota eto amin'ity fireneny ity. Zay ny zavatra mitranga, ary de zay tsy maintsy diniany vahoaka malagasy rehetra zany amin'izao fotoana izao hoe hoetiny vahoaka malagasy zary zany. Inona ny hevitry ny vahoaka malagasy, satria araka ny voalaza teo tsy afaka hitohy intsony, avela hitohy zao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zao namana moro-tsavonana. Gouvernement de combat ou Indremato Mafal namana-pera Holder
ny combat zay ho ataony anefa dia ny manodidina ny filohan'ny repoblika ny ao anatiny zany gouvernementa izany. Zay ny combat atrehan'io gouvernement io, ary raha tsy maresy andry zareo zany hoe raha tsy resindry zareo ny tenany, raha tsy resindry zareo ny manodidina ny filohan'ny repoblika, raha tsy resindry zareo ny filohan'ny repoblika, dia na tiana na tsy ho tiana tsy maintsy andray an'izay andraikin'izay ny vahoaka malagasy na manapera olodera rehefa tsy mietsika reo zay efa nomeny lalam-panorenana andraikitra mikasika izany. Zay no famakafakanina nataontsika tamin'ity alahady ity namana Pierre Olodera.